Faly miarabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny famtinana ny lesona nandehanana nandritra ny herinandro. Soran'Andriamanitra isika fa mbola afaka nandray ny famindram-pony, nianatra mahakasika ny fitiavany ary ihany koa nandalina ny soratra masina. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny famtinana ny lesona dia hiara hivavaka isika. Raha ny malala tsara ny herinandro, atolotrainao ny dera, ny laza ny atsisy ny voninahitra, misaotra anao saray fa mbola nomenao izao fotoan'izao indray fa nay mamidina ny lesona ianarana nandritra ny herinandro iny. Ataka aminao izay mba hanazava izany araka ny sitraponao ary koa tianay manokana ihany koa ny toeran'ny tenao ao am-ponay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe ny loha-hevi-dehibe dia ny fitiavana sa fitiavan-tena. Loha-hevi-dehibe ny fitiavana sa ny fitiavan-tena. Mitsenjery dia nalaina amin'ny Isaia 1:1-10 manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho. Aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana fahamarinako aho. Amen. Ny taona 70 no nanamarika ny fiafaran'ny Israely amin'ny maha-firenena azy. Na dia i Roma aza no nandravany Jerosalema sy ny tempoly dia nisy hery hafa nandray anjara tamin'io ady io. Tsy andanin'izany dia napirisika ny Israely handany Mesia i Satana ary avy eo dia nitaky ny zony handringana an'ilay firenena mihitsy. Etsy-ankilany imbetsaka Andriamanitra no nampitandrina ny amin'ny vokatry ny fandavana azy, nanemotra ny fanatanterahana ny sazy ary nanomana ny vahoaka dia ny fiangonana handray ny fanelon'ny fahamarinana sy ny fahazavana izao tontolo izao amin'ny hafam-pitiavan'Andriamanitra. Mandritra ny herinandro isika dia nisitina lesona manokana ny amin'ny zavatra anankiroa lehibe dia ny lesona avy amin'ilay faharavan'i Jerosalema ary eo ihany koa ilay lesona avy amin'ireo kristianina voalohany. Nisy ny fanenjehana ary hitantsika tao anatin'izany fa nisy ihany koa ireo asan'ireo kristianina izay hita taratra teny anivon'ny fiarahamonina. Raha mahakasika indray ny fandavana ny fitiavan'Andriamanitra aloha no jerentsika aza. Nitomany manko Jesosy raha nanantona ny Jerosalema. Fantany fa hizaka ny vokatry ny fandavan'izy ireo ny antson'Andriamanitra izay feno fitiavana ireo olona ireo. Nitomany izy satria azo soroina ny loza, satria tia antsika loatra Andriamanitra ka tsy tiany hisy ho faty akory azy isika fa mba azo ny fiainana mandrakizay ny olona rehetra. Ny tantara dia milaza fa nikomy tamin'ny fanararaotana nataon'ny Romanina ny Jiosy tamin'ny taona 1900. Niady an-trano ireo karazana ntoko Jiosy raha nanao faheran'ny tanàna ny Romanina. Tamin'ny taona 70 no nifarana ny zavatra-drehetra. Noravan'i Titus i Jerosalema sy ny tempoly. Jiosy iray tapitrisany maty tao. Tsy resahan'ny tantara nefa ny fomba nampirisihan'ny Satana ny Jiosy hikomy sy ny Romanina mba hamaly faty. Ny faharavan'i Jerosalema dia asan'ny devoly mivantana. Tamin'ny niodinany tamin'ny loharanonaina dia teo am-pelatanan'ny fahavalo izay tsy mitady afa-tsy ny fandringanana, izay tsy mitady afa-tsy ny fahafatesan'ny Israely ihany koa. Noho ny fitiavany anefa dia nomen'Andriamanitra fotoana nentina handosirana ny fandringanana izay rehetra tianao an'izany. Nanome famantarana izy. Jerosalema hoy izy voahodidin'ny miaramila. I Gaius Sergius Gallus no nahatanteraka ny famantarana io tamin'ny taona 1900. Niala ny faherano ary nanenjika ny Romanina i Eleazara ben Simon, lehibe ny Zeloty io ka nandresy azy ireo. Izay rehetra niny tenin'i Jesosy dia nanararoatra ny fotoana io handosirana ny Jerosalema izay tsy nisy niambina. Volana vitsivitsy tateo aoriana dia nandefa ny Vespa sy ny Néron mba hampitsahatra ny fikomiana. Nanomboka tamin'ny taona 1700 ka hatramin'ny taona 70 dia naharitra ny faherano. Afaka sady maniry niaro ny zanan'Andriamanitra na dia amin'ny fotoatsarotra
sarotra indrindra azy mara nefa namony ainy noho ny tsy fahatokinan'Andriamanitra. Nahoana ara ny sasany no voaharo, mety fantena mipetraka aminao zao, de nahoana zany ny sasany tsy voahary, ove zany afoin'Andriamanitra ny olona hafa. Aoka sika akalesona ny am'ireo zavatra nisy, de akalesona tsika ihany koa ny am'ireo kristianina voalohany zany, inona no nataon'izy ireo ary inona ny afaka ianarantsika ihany koa amin'izao ankehitriny zao. De voalohany de ny fahatokena eo anivon'ny fanenjehana, feno fanantenana ny fiandohana, anarivony ny fiovam-po, ny tory tam'kery ihany koa ny mpino rehetra. Hitatsika ny asa rehetra ataony ao am-boky ny asan'ny apôstôly. Tsy nitsahatra nefa ihany koa ny fahavalo, voalohany fandrahonana no azony, avy eo sazy ary farany fahafatesana. Noho ny fanenjehana nataon'ny Saoly de niparitaka ny mpianatra, kanefa lavitry ny posahan'ny mazava noho ny fahatokean'ireo mpino de namirapiratra kokoa eran'izao tontolo izao izay fanatitra izy, ary nanome hiraka sy herana tanterahana an'izany amin'ny fiangonan'i Jesosy. Tsy misy hery na ara-batana io na ara-panahy afaka manakana ny fampandrosoan'ny fandrosoan'ny filazantsara. Andriamanitra tokoa moa momba antsika, iza no ahatahotra antsika. Zany no teny faneva noentin'ny apôstôly, nandeha tamin'ny mpinoana tsy mba natahotra fa nino any koa ilay herin'ny fanahy zay efa nomeny tompo azy ireo. Inona ary ny vokatry ny filazantsara teo amin'ny kristianina voalohany? Maro ny vokany de anisan'izany ireto tanitsainy reto. Nino ny fampianaran'i Jesosy izy ireo ireo izay nanana ny fanomezam-pahasoavana de nanasitrana ny marary, ny ombonan'izy ireo ny zavatra rehetra ihany koa, ny zaran'izay nananany tamin'ireo sahirana izy ireo, nanao fivoriana ankalamanjana izy ireo, nanao fivoriana tany an-tokantrano ihany koa, ary nankalaza ny fanasan'ny tompo. Niaina tamin'ny mpifaliana sy fahatsoram-po izy ireo, nideran'Andriamanitra ihany koa. Nanahaka an'i Jesosy izy ireo satria ambasadorin'i Kristy. Nasitraka tamin'ny tanàna manontolo izy ireo noho ny fikarakarana an'izay ilay manodidina azy. De toy izany ihany koa tsy maintsy asehon'ny fiangonana ny fifankatiavan'ny kristianina, tsy maintsy ny fiahina ihany koa ny fiarahamonina misy azy. Ianao zany tsy isika tsiray avy de tokony akalesina amin'izany hoe tokony asehontsika manodidina antsika ny fifankatiavantsika, ary tokony ho hita taratra ihany koa fa miahy ny fiarahamonina rehetra isika. Io fitiavana io manko izay tena afamantarana ny mahasikatsika mihitsy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe izany hozy izy ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ny fiangonana miady zany de taratra mihitsy fa tsy mpianatra Kristy fa ny fiangonana izay ahitana mpianatra mifankatia de taratra fa eo amin'ny Kristy. Samy manana ny toetra mampiavaka azy ireo atoko ao anatin'ny fifandrenana lehibe. Mankahala sy manimba tokoa i Satana ary Andriamanitra de tia sy mamerina amin'ny laonina. Ny pombany atoko tsirairay de manao arak'ireo ohatra ireo. Raha pomban'Andriamanitra zany sika de aneo an'izany amin'ny lalan'ny fitiavana izay aseho amin'ny hafa. Nampiatra fitiavana tsy misy fitiavan-teny ireo kristianina tamin'ny taonjato faharoa sy fahatelo. Nandritra ny arety mandringana roa lehibe de nanolo tena hikarakara an'ireo trahabony izy ireo na de naningotra ny ainy azy zany. Nanolo tena noho ny fitiavana izy ireo ary nahavonjy olona tapitrisany mihitsy, nefa tsy nanao an'izay ifatohan'ny saina amin'ny tenany fa amin'ilay mpamonjy azy ireo de Jesosy. Fantany manko fa efa vonona nolotra ny ainy ho azy izy ireo, de toy izany ihany koa de vonona nolotra ny ainy izy ireo an'ny hafa, amonjenan'ny hafa izy ireo. Ety am-pamaranana de ty latsoratra Madamo White ity de maranantsika azy. Manao hoe tombontsoa ny fanahy tsirairay ny ho fantsona velona izay ahafahan'Andriamanitra mampita amin'izao tontolo izao ny haren'ny fahasoavana. De ny haren'i Kristy tsy hitalany. Tsy misy ninona ireny Kristy mihoatra noho ireo solotenany izay haneho amin'izao tontolo izao ny fanahiny sy ny toetrany. Tsy misy ninona ilain'izao tontolo izao
mihoatra noho ny fanehoana amin'ny alalan'ny olombelona ny fitiavan'ny mpamonjy. Lanitra manontolo dia miandry ny fantsona izay azahoany manjaraka ny menaka masina ho fifaliana sy ho fitahiana ho an'ny olombelona. Dia iriko mba ho tanteraka aminao zany, mba ho tontolo anehoina ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra ny eo misy atsika anivon'ny fiangonana, anivon'ny fiarahamonina, ka ho hita taratra tokoa fa olon'Andriamanitra isika, mizara ny fitiavana, mizara ny fahasoavana, manana hery izay entina miasa sy mizara ny maha-Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Amen. Vavakisika, iranay tsara an'Andriamanitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny lesona nomenao anay nandritra n'iny herinandro iny. Misaotra Tompo izay mampianatra sy mampisokatra masom-panahinay indrindra ny amin'ny zavatra mety mbola tsy mahazatra anay, dia mangataka aminao izay mba hanana fikerizana ary koa atoky hatramin'ny farany teny fikasanao. Atsapa ihany koa fa ny teninao dia manome fampitandremana aminay mandrakariva, ary aoka izay handray izany ampahatokiana amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.